miwacha nipandesi. Kasio tompo ny problemako, ny fanahiko, ny fikasako, ny programako rehetra, kasio fanamasinao. Ampio a tompo mba ho mpandresy, meo ana le révélation ialako anatin'ny gejany satana. Androany ariva tompo, afao aho, fanamasinao, afao aho, amin'ny anaran'i Jesosy, afaka aho. Voatany fiainako, mandresy aho, afako anatin'ny ozona aho, miova ny zavadretra, miatsara ny zavadretra, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ity tanana mahafan'ny tompo zasy ianao a, dia mahazo toerana vetivety isika rehetra. Amen. Miarabantsika rehetrarehetra tonga soa amin'izao takariva izao a. Tonga soa ato an-tragnon'Andriamanitra ianao. Tonga soa ihany koa eto ziona ho anao zay sambany arabaina amin'ny anaran'i Jesosy a, tompony hitahantsika jiaby. Alleluia. Ka mandra-pahatonga ny vahintsika dia te hampahery ianao agnatin'ny minitra vitsy za. Reo karazana fomba fiady ara-panahy zay tsara ho fantatrao. Alleluia. Reo fomba fiady ara-panahy tsara ho fantatrao. Minao fa ho tohizan'ny fanamasina zany lesitsika zany androany. Rehefa tonga eo ny vahintsika. Amen. Satria dia misy karazana secret zay tsara ho fantatsika hoe inona daholo reo karazana fomba fiady zay tsara ho fantatsika manoloana ny ty fiainana zay lazaigna hoe sarotra ity. Ny zavatra anankiray voalohany aloha ataovy azo antoka fa miaraka aminao Jesosy. Mba azonao antoka ve rehefa mivoaka ny tragno ianao, rehefa mandeha miasa ianao, magnano activité hoe tegna miaraka amin'Andriamanitra ve zavatra ataonao io décision-nao io, décision miaraka amin'Andriamanitra ve izy io. Anao le nanapa-kevitra hoe ndaotsika hagnano an'izao, ndaotsika hanao an'ry. Satria ry havana Baiboly dia milaza fa raha misaraka amiko anareo izy a tsy maefa manao na inona na inona. Dia mba apetrao kely ange zany question zany agny amin'ny feon'ny fetretanao agny, amin'ny varotra ataonao io, amin'ny asa fivelomanao io, amin'ny fampiasam-bola zay nataonao io, miaraka aminao ve Andriamanitra? Voavalinao ve zany fanontaniana zany? Ka asako foary avana naizanaiza misy anao isaky zay matsiaro tena azadigny foana mamerimberina vavaka hoe mila anao za Jesosy io, mandrosoa ato anatiko anao tompo hoe za Jesosy tsy anao ny zavatra raha tsy miaraka aminao, mba mpafantaro za Andriamanitra fa anao ambadiky raha ataoko ty. Ohatra anao zany zao mety manana programme, sasany zao mety hoe mikarakara dossier andeha andafy tavoamena, miaraka amin'ny fagnamboarana dossier io ve Andriamanitra? Sa nanomboka ny avognaavogna anao tatoato satria namaly vazahanao? Sa manomboka tsy mifankahazo amin'ny papanao na mamanao tsony anao satria andeha tsy ho ela? Sa
manomboka tsy mangady zaray mandreny intsony ianao satria nahita pasosy sa manomboka miavonavogna ianao satria ampiasain'Andriamanitra misy raha karaha zay tadidy avana fa Andriamanitra te hitarika ianao fô donc zany ianao isanandro mila manety tena mba ho tarihiny mila manaiky ambany fitarihan'Andriamanitra zay ianao vao tafavoaka mandresy amin'ny ty fiainana satria misy zavatra tsy ampoizinao amina fihetsika ataonao amina teny aloha vavanao mety ahafahan'ny Satana miataky mety ahafahan'ny Satana manakana mety ahafahan'ny Satana manimba fa anao nety ho simba anao nety tsy voasakana faharoa magnaraka an'izay ataovy azo antoka fa kristianina ampivavaka anao tegna hoe manana fiainam-bavaka za de tegna mamporisika mihitsy anareo zay mety hoe magnamelo tegna za moka paster mbola zao za moka mbola iry matetika revana ny fanahy ambadiky ny fagnamelohan-tegna devoly mba hanakana anao tsy hivavaka anaokana anao tsy hagnantso an'Andriamanitra sady hiaraka hitsangana antsika jiaby a amen sady asitsika tia tanina mafy koa asinao bravo mafia mafimafiny a amen amen ka manomboka androany a atsangano salamizao ny tananao de tenenao amin'ny anaran'i Jesosy samboroko ny fanahiny vavaka manomboka androany anapa-kevitra hivavaka raisiko ianao Jesosy eo ho tompo sy mpamonjy ny fiainako fanamasinao mehoa ny ositra afahako miaona amin'Andriamanitra isanandro sanandro dada malalo manantena aho fa manomboka androany dia vita hiady ara-panahy miaraka amin'ny Jesosy ary hiaino anaty fiainam-bavaka mitenena amiko tompo fa vonina ny haino anao aho amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy mbola asitsika tia tanana mafy hatrany a andraisantsika ny vahintsika mandroso lelan'Andriamanitra avel bienvenue mon apôtre. Shalom à tous. Fiadanana amintsika jiaby. Soyez tous bénis dans la présence de notre Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je pense que ce soir encore, on va passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Nous prions un Dieu qui ne déçoit jamais. Qu'il te fait soit selon ta foi. Prions. Seigneur, merci. Tu nous aimes. C'est ton amour qui nous conduit jusqu'en ces lieux. Et c'est ton amour qui fera que tu nous fasses encore du bien ce soir. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton atmosphère. Merci pour ton vent qui va souffler en ce lieu. Viens glorifier Jésus. La Bible déclare lorsque vous aurez élevé les fils de l'homme, vous saurez ce que je suis. Jésus, nous voulons te voir dans nos vies. Toi qui es venu libérer les captifs, rendre libre les opprimés, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous mettre. Que Dieu soit loué. Ce soir, j'aimerais que tu ouvres ton entendement spirituel. Si la parole te concerne,
Aie foi à la parole. Mila managna finoana am'izay teny zay ianao. Et dis-toi que la parole te guérit, la parole te délivre. Ary mila teneninao hoe zany teny zany manafaka, zany teny zany manasitrana anahy. Nous sommes dans 1 Chronique, Ijery ao amin'ny tantara voalohany, chapitre 4, andininy fahaefatra. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Tantara voalohany, toko fahaefatra, dia ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo. Je lis la parole de Dieu. Vakiko ny tenin'Andriamanitra. Jabès était un homme plus considéré que ses frères. Ary Jabeza dia nalaza noho ny rahalahiny. Sa mère lui avait donné le nom de Jabès parce qu'il avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Ary ny reniny nanao ny anarana hoe Jabeza fa hoy izy ory aho raha niteraka azy. Jabès prononça cette prière. Ary Jabeza niantso an'Andriamanitra ny Israely hoe Dieu d'Israël, ry Andriamanitra Israely eo, accorde-moi ta bénédiction. engane ka ho tahinao tokoa aho, Augmente mes possessions. ka ho alalanao ny faritandroko, Étends sur moi ta main protectrice. ary ho amiko ny tananao ka ho arovanao amin'ny ratsy aho. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. Ho arovanao amin'ny ratsy aho mba tsy hampahory ahy zany. Dieu lui accorda ce qu'il avait Ary demandé. dia nomen'Andriamanitra azy ny nangatahany. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Ry hava-malala ao amin'ny tompo, ces deux courts versets hitanareo ty andiny soratra masina ity, vont nous faire comprendre ce que Dieu veut pour nous ce soir. andeha hampahafantatra antsika ny zavatra tian'Andriamanitra atao amintsika androany hariva. Il y avait un homme qui s'appelait Jabès. Nisy lehilahy antsoina hoe Jabeza. Pourquoi il s'appelait Jabès? Fa nagnino moa agnarany io natao hoe Jabeza? Parce que sa mère Satria ny reniny l'a enfanté avec douleur. dia niteraka azy tao anatina fahoriana. Vous savez, dans les temps anciens, Hitanareo tagny amin'ny fotoana taloha tagny, les gens portaient les noms par circonstance. ny olona mitondra agnarana arakaraka ny zava-misy. Je ne sais pas le nom que tu portes, si tu le portes par circonstance. Tsy haiko agnaranao hoe ve zao inona no natonga anazy. Et le nom rappelait les souvenirs. Io agnarana io matetika mampatsiahanao ny zava-nisy tagny aloha. Je ne sais pas si le nom de ta famille rappelle certains souvenirs. Tsy haiko ny agnaranao amin'ny faminareo mampafantatra inona. Beaucoup de gens portent les noms qui rappellent des souvenirs. Betsaka ny olona mitondra agnarana azy mampatsiaha anazy karazana tantara nisy tagny aloha. Même si ton nom ne rappelle pas un souvenir, Na dia tsy mampatsiaha ninona ry io agnaranao io a, mais les gens t'ont donné un surnom pour rappeler quelque chose que tu représentes. fa misy olona magnome anao agnaram-bositra mba hampafantatra anao hoe ity zavatra mampiseho anao hafantarana anao io. Ton surnom peut représenter ton humiliation ou ta honte. Ndraindray io agnaram-bositra io a magnambanimbany anao sady mahamenatra. Il y en a qui ont même changé les prénoms, pensant qu'en changeant les prénoms, ça va refléter leur vie. Nietrehitra ny sasany hoe aloha ranga hovako agny agnarako ty a, sao dia moa zany magnova fiainako. Même en changeant les prénoms, mais la vie est toujours difficile. Fa ndraindray na dia efa novagna ny agnarana mbola sarotry foa fiainana io. Cet enfant Jaébet, Ity zaza antsoina hoe Jabeza ty a, sa mère va l'enfanter avec douleur. niteraka anazy tagnaty fahoriana ny reniny. Comme sa maman l'a enfanté avec douleur, Satria ny reniny moa zany nijaly rehefa niteraka c'est azy. pourquoi il va lui donner le nom de Dia Jaébet, zay natonga an'io agnarana io hoe Jabeza io, qui signifie douleur. zay midika hoe fahoriana. Et bien aimé dans le Seigneur, Ry hava-malala amin'ny tompo, douleur vivait dans la douleur. jerevy tsara fa nijaly a mampiaigna agnatina jaly. Parce que son nom voulait dire douleur. Satria ny agnarany dia magnambara hoe jaly, fahoriana. Et bien aimé dans le Seigneur, Ry hava-malala amin'ny tompo, quand Rachel était enceinte, raha tadidinao i Rasely rehefa bevoka, au moment d'accoucher Benjamin, tamin'ny fotoana izy hiteraka ny Benjamin, il va lui donner le nom de... Je me rappelle plus en hébreu, mais ça voulait dire hein, ma souffrance. misy agnarana zay nomeny amin'ny teny hébreu a raha dika dia hoe ny fahoriko, Fils de ma souffrance. zaza nampahory anahy. Mais heureusement pour lui, Fa soa ihany, pardon pour elle, heureusement pour Benjamin, soa ihany fa i Benjamin dia
Son père était là au moment de l'accouchement. I babany takeo tamin'ny fotoana izy hiteraka. Son père va lui changer le nom que sa mère lui a donné. No van'ny papany nalaky agnarana saika nameny Raely anazy igny. Il va lui donner le nom de Benjamin. Dia nomeny agnarana hoe Benjamina. C'est-à-dire le fils de ma droite. Raha adika dia hoe ny zanaky ny tanankavanako. Nous nous rappelons de la vie de Jésus. Raha tadiditsika ny fiainan'i Jesosy a. Jésus, né de Marie. I Jesosy nateraky Marie. Nous nous rappelons à sa mort. Tadiditsika tsara zany tamin'ny fahafatesany. C'était le fils de douleur pour Marie. Io zany le zaza nampahory an'i Marie. Parce que Jésus à la croix, il a souffert. Satria Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tegna nijaly avako. Et c'était une douleur pour Marie. Tegna fijaliana ho an'i Marie reny nahita anazy nijaly tamin'ny hazo C'est fijaliana. pourquoi pour Marie, Jésus était le fils de douleur. Zay mahatonga an'i Jesosy raha tamin'ny Marie dia hoe zaza nampahory azy. Symbole de Benjamin. Zay mitovitovy amin'ny Benjamin. C'est pourquoi Rachel va appeler son fils du nom de la douleur. Zay natonga ny Raely nagnome agnarany zanany hoe zaza ny fahoriana. Mais Jacob va lui donner le nom de Benjamin qui veut dire fils de ma droite. Zany hoe novany Jacob io agnarana io novany atao hoe Benjamin raha dika hoe ny zanaky ny tanankavanako. Si Jésus était fils de douleur pour sa mère Marie, raha ohatra ka Jesosy zaza nampahory any reny dia izy fa i Marie. mais pour Dieu, Jésus était le fils de sa droite. Fa teo anatren'Andriamanitra kosa i Jesosy dia zanaka ao amin'ny tanankavanan'Andriamanitra. C'est-à-dire le nom représente une personne. Zany hoe ny agnarana revagna manambara ny maha olona ny olona anankiray. Beaucoup de personnes, leur nom symbolise ce qu'ils sont aujourd'hui. Be tabe amintsika reo revagna ny agnarantsika tegna magnambara ny zavatra misy amintsika amin'ny andro ake io mihitsy. C'est pourquoi chez nous on dit on reconnaît une personne par son nom. Zay revagna mahatonga antsika miteny hoe fantatry ny olo raiky amin'ny alalan'ny agnarany. À chaque fois que Dieu appelait quelqu'un, Tanao rehefa Andriamanitra miantso olo raiky, il lui changeait le nom. hovany malaky agnarana io. Quand Dieu a appelé Simon, Tanao Andriamanitra rehefa nagnantso an'i Simona, Simon qui veut dire roseau, raha adika dia zozimo, capable d'être emporté par tout vent. zany hoe afaka adosidosin-rivotra magnano karaha ty. Il pouvait être basculé à droite ou à gauche selon le mouvement du vent. Zany hoe raha tia alefa à gauche izy dia à gauche, rehefa alefa à droite dia à droite, arakaraky ny rivotra ihany zany. Quand Jésus l'a appelé, Fa rehefa niantso an'i Simona Jesosy, il va plus l'appeler Simon. nantsoviny hoe ry Simona. Il va l'appeler Pierre. Fa ozy hoe tsy Simona ntsony ianao fa ry Petera ozy. Parce que Pierre c'est quelque chose de solide. Satria ny Petera dia vato. Parce que quand le vent souffle, la pierre reste solide, la pierre ne bouge pas. Tsy possible vato lampy zany na misy rivotra karakory ka hihetsiky. Jacob qui a lutté toute la nuit avec Dieu, Hitanao i Jacob tegna niona tamin'Andriamanitra nandritry ny alina. Dieu, il va lutter toute la nuit avec Dieu. Il va dire à Dieu, je ne te laisserai pas aller si tu ne me bénis pas. Nitilonginy Jacob i Zagnahary hitany dia ozy mantsy an'i Zagnahary hoe tsy avelako anao izy koa tsy mitazaho. Et la bénédiction que Dieu lui a donnée, ce n'était pas de maison. Hitanao tsara ny fitahin'Andriamanitra ny Jacob tsy tragno. La bénédiction que Dieu lui a donnée, ce n'était pas de multiplier sa richesse. Andriamanitra efa nitany Jacob tsy hoe nampitombony ny aregna zay nananany. Mais la bénédiction que Dieu lui a donnée, Fa ny fitahignany men'Andriamanitra azy, il a seulement changé son nom. novany fo i agnarana io. Manomboka izao izy tsy Jacob atsony agnantsovagna anao fa atao hoe Israely. Le nom représente beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Ny agnarana revagna mampiseho zavatra be tabe amin'ny fiainan'olo araiky. Bien-aimé dans le Seigneur, Rehava malala amin'ny tompo. si vous arrivez en France, Izy koa tonga la France ianao ataova ameny. si tu déformes le nom d'une personne, Rehefa magnova agnaran'olo araiky anao, il va même plus te dire bonjour. tsy volagnany mihitsy ianao. Parce que tu as déformé son nom. Satria novanao agnarany. La personne est fière de son nom. Ny olo tsiraikireky revagna dia ravoravo sady matsiaro sambatra amin'ny agnarany. Jaébé,
I Jabeza nefa. qui était fils de douleur. Zay voalaza fa zanaky ny fahoriana. Mais il n'est pas resté les mains croisées. Tsy nijanogno teo izy ny croiser les bras karaha ty fo. Il ne s'est pas dit, comme ma mère m'appelle fils de douleur, toute ma vie je vivrai dans la douleur. Donc zany izy koa mamako zany magnantso anao hoe zanaky fahoriana, fiainako jiaby ty zany de hijaly fo. Jaébé va prendre la décision de changer sa vie. Nandray fanapahan-kevitra izy mba handeha hagnova fiainany. Aujourd'hui, tu dois prendre la décision de changer ta vie. Androany hariva koa anao mila mandray fanapahan-kevitra hagnova fahinagnanao. La Bible déclare la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ozy ny Baiboly hoe na ny mahafaty na ny mahavelogno samby hainy lela. Toi-même, tu dis de mauvaises choses te concernant. Ndraindray anao ity mivolagna raha hafahafa mahakasika anao. L'échec n'est pas la fin de... Boriboriko fagnatrehan'Andriamanitra anao tsy boriboriko zegny. Laisse-moi te dire que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Mba voleza hivolagna aminao hoe anao io tsy vokatry ny kisendrasendran-draha tagakany. Tu n'es pas condamné parce que tu es né dans une famille pauvre. Ary anao tsy voatery ho condamné satria nivoaka tamin'ny fianakaviagna sahira. Tu ne seras pas condamné parce que tu es né dans une famille et cette famille n'est pas connue dans le monde. Tsy condamné zany anao za satria hoe nivoaka tamin'olo tsy de fantan'olo loatra tsy malaza vao tsy condamné anao. Si ta famille n'est pas connue à Madagascar, Mety tsy fantan'olo jiaby à Madagascar aketo mais par toi Dieu fera de sorte que ta famille soit connue. Fa za milaza aminao fa rehefa Andriamanitra miasa ho fantatry faminao io. La souffrance n'est pas la fin de ta vie. Za milaza aminao fa hijaly io tsy fiafaran'ny fahinananao zany io. Malgré le nom que sa mère lui a donné, Jereo tsara fa na de zany ary ny agnarana nameny mamany Jabeza anazy. il a refusé cette condamnation. Tsy nekeny Jabeza io fampahorigna io. Refuse cette condamnation. Andana mba toero io fampijaliagna anao. Refuse la condamnation dans ta vie. Andana toero agny zavatra mampahory anao io. Si le monde t'a condamné, Mety magnano zavatra hoe ikondannegna anao mihitsy olo jiaby. l'apôtre Paul te dit ceci. Ozy Paul apôstôly ndray andro hoe Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. ozy izy Paul hoe tsy misy fanameloana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Aujourd'hui, tu es en Christ. Indriany anao fa amin'ny Jesosy anao io. Tu es enfant de Dieu. Zanak'Andriamanitra anao. Et le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Ary ny rano Jesosy miteny mba hiaro anao fotsiny. Et Jaébé a demandé à Dieu de bénir sa vie. Jereo tsara fa i Jabeza nangataka tamin'Andriamanitra mba ho tahigna ho ny fiainana anazy. Est-ce que tu as déjà demandé la bénédiction Anao ve mba dans ta vie? nangataka fitahina makasiky fiainana anao io. Première des choses, Ny zavatra voalohany a. Jabez va prononcer cette prière. Jereo tsara ny vavaka naverin'ny Jabeza. Dieu d'Israël, Ozy hoe ry Andriamanitra Israely io. accorde-moi ta bénédiction. Engane mba ho tahinao zaho. Il y en a qui demandent la bénédiction de leur famille. Misy olo zany rehefa mangataka fitahina ho an'ny ankohonany. Il y en a qui demandent l'héritage de leurs parents. Misy ndraiky tia andova i babany no inininy. Mais la famille de Jaébé n'avait rien. Fa io fianakavian'ny Jabeza io ndraiky tsisy ninininy. Il n'y avait pas l'héritage. Tsisy raha nanjary nilovaigny tao. Si je demande l'héritage de mes parents, je vais mourir pauvre. Zany hoe raha mandigny lova avy amin'ny ray aman-dreny zany mety ho foaty mahantra ake fo. Laissez-moi vous dire, il y a un Dieu dans le ciel. Za tegna te hivolagna aminao hoe misy Andriamanitra an-danitra ao. Il dit l'or et l'argent lui appartiennent. Ary izy nivolagna hoe nena ozy ny volafotsy sy ny volamena. Il dit tout sous le ciel lui appartiennent. Ozy hoe raha jiaby ambony tany eto ninaka ozy. C'est pourquoi demande-lui la bénédiction. Zay mahatonga za miteny hoe mangata aminazy ianao fitahina. Même si tu es né dans une famille pauvre, lui il n'est pas pauvre. Ah, non. Demande-lui la bénédiction. Anao mety teraka tagnaty fianakaviagna sahira fa Andriamanitra vavanao tsy sahira. Mangata fitahina aminazy. Ce soir, demande la bénédiction à Dieu. Mba mangata fitahina amin'Andriamanitra koa anao ny arrivé. Ne sors pas de ce lieu si tu n'as pas demandé à Dieu sa bénédiction. Aza miala keto mihitsy anao niany izy ka tsy mba avy nangataka fitahina tamin'Andriamanitra. La deuxième requête de Jaébé, Ny zavatra faharoa nataon'ny Jabeza, il va dire, ozy hoe augmente ma possession. ho alalanao ozy ny faritaniko. Zegny raha jiaby hanagnako. Dans d'autres versions, on dit,
étends mes limites. Zany hoe amin'ny version hafa izy dia hoe mba hitary tompo ny limitiko. Étends mes limites. Mba ataovy lavitra be ny limitiko mba tsy Beaucoup voafetra. de personnes vivent avec des limites. Maro amintsika rery avana voafetra fiainantsika. Tu ne peux pas monter de grade dans la société parce que tu as des limites. Matetika ianao tsy mba misondrotra zany amin'ny asa agnatina société satria nasian'olo limity. Tu ne peux pas te marier parce que tu as des limites. Tsy mety mahazo vady zany mihitsy ianao satria misy limite fiainagnanao. Dans tout ce que tu fais, tu ne peux pas monter parce que tu as des limites. Dia tsy fantatra fa raha jiaby ataonao tsy Tu ne mba peux pas monter parce que tu as des limites. dia tsy fantatra fa raha jiaby ataonao tsy mba misy fipoagna satria misy limite fo. Tu es capable de faire 3 pas en avant et 5 pas en arrière. Anao mavita magnano mandroso inefatra mandeha aloha nefa indimy ndraiky mihemotra. Tout ce que tu fais, ça n'avance pas. Raha jiaby ataonao karaha tsy mandroso zany mihitsy Limité. satria limité. Dans une famille où les gens ne finissent pas les études, Betsaka zany agnatin'ny fianakaviany sasany tsy moa mavita fianaragna zany za madinika ao. pourquoi vous ne finissez pas vos études? Fa nagnino marigny moa anao tsy navita fianaragna e? Il y a des limites. Misy limite ao. Limites. Limite. Personne ne se marie. Tsy moa misy manambady zany mihitsy akao. Une famille limitée. Misy famille limité zany. Limitée au niveau d'âge. Betsaka sasany voafetra amina resaka taona. Dans tout ce que vous faites, Amin'ny raha jiaby atao vous voyez les limites. karaha hitanao hoe misy Il y a limite des zany. limites. Misy fetra. Et cette limite, personne ne peut la franchir. Ary maro amin'le fianakaviana tsy mba misy matafakatra limite koa rô. Tu fais les efforts pour voyager, tu ne peux pas quitter Madagascar parce que tu es limité. Maro amintsika reny mba te handeha hivoaka ny Madagasikara fa tsy mety tafivoaka aketo satria limité. Même si tu veux avancer dans les commerces, limité. Misasany zany mba te hikofokofoko amina varotra fa pia limité. Même si tu dis je vais faire les efforts pour sortir de cette situation, je dois prendre un crédit. Maro amin'ny sasany mba te hiala agnatin'ny situation misy anazy izy tsy maintsy mitrosa hono izy. Tu as pris les crédits, tu as acheté les marchandises, mais aujourd'hui tu es par terre. Tanao tsara nitrosanao nividy enta amin'ny lera ke io mipetaka amin'ny tany. Même les crédits ne peuvent pas faire sortir ta famille de cette situation. Hitanao tsara fa izy koa mbola trosa fogna tsy mahafaka an'io situation misy faminao io. Mais Jaébé a compris. Dia fantatra jabeza zay zavatra zay ry avana. Il faut que je sorte de ces limites. Ozy hoe mila miala amin'ity limite ty za. Aujourd'hui, il faut que tes limites tombent. Zany ihany te hiteny hoe rava gny limitinao io. Là où on t'a limité, Nataiza anao ny feran'ny vintagna ratsy. ces limites doivent être brisées. I zavatra androany potipotentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Bien-aimé dans le Seigneur. Ry ava malala amin'ny tompo. Pourquoi tu ne te maries pas? Fa magnino anao tsy manambady io? Vous savez, quand on parle de femmes Hitanareo tsara izy koa fa tsika mivolagna vaiavy. ou mari de nuit, femme ou mari de nuit, Regny le hoe fanahy manambady io na lehilahy io na vehivavy. beaucoup ne savent pas qu'ils ont dans leur vie des maris ou des femmes de nuit. Betsaka amintsika rery tsy mahafantatra hoe kaitsika misy fanahy manambady. Regardez, Java tsara izy. physiquement tu n'es pas marié. Hitanao anao zao amin'ny fiainagnanao zany anao tsy manambady. Mais la nuit tu rêves toujours que tu es avec un homme. Fa anao isaka mipimasonao io andro aligny misy lalahy fo ankilanao io. La nuit tu rêves toujours que tu es avec une femme. Ny sasany vao mipimasony io magnonofo viavy ankilany ndraiky izy. Et quand tu te réveilles dans la journée, Rehefa mifoha amin'izay izy avy eo. quand tu te réveilles le matin, Rehefa mifoha izy mandraigny. effectivement c'est comme si tu étais avec quelqu'un la nuit. Dia tegna tsapany mihitsy hoe nisy olo anie niaraka taminazy tamin'ny aligny igny. Mais on va te dire c'est normal. Fa za ndraindray anao mieritreritra hoe normal anie raha zany. Ce n'est pas normal. Tsy normaly. Il y a même des personnes, la nuit, il n'a pas d'enfant, mais elle n'a pas d'enfant. La nuit, elle est en train de rêver qu'elle est en train d'allaiter. Et le matin, elle a mal au sein. Elle trouve ça normal. Hitanao misy sasany izy tsy namety, tsy niteraka. Fa andro alina ndraiky izy magnonofo mampinono zaza. Mandraigny andro marary nonony. Verinao normal raha karaha zay. Quand tu as une femme de nuit, quand tu as un mari de nuit, le mariage ne viendra pas
où tu ne réussiras jamais dans les mariages. Hitanao, io fanahy manambady io a tsy possible ny olo araiky anambady izy koa tsy niditra agnatin'ny antsoina hoe fanambady iny. Ces choses-là te limitent. I zavatra io mahatonga anao misy limity. Quels sont les rêves que tu fais? Ino dolo nofy efa nandalo taminao io. Beaucoup, ils négligent les rêves. Maro amintsika reo magnano tsinitsinina nofy. Salomon, si tu lis la Bible, tu vas voir que Salomon a reçu l'intelligence, la sagesse, pardon, pendant qu'il dormait. C'est là où Dieu lui a donné la sagesse. Hitanareo tsara nga mba tantaran'i Solomona fa tamin'ny alalana nofy ngeny nagnomezan'Andriamanitra anazy an'ilay fahendreny. Dans le sommeil, tu peux recevoir des mauvaises choses. Tout comme dans le sommeil, on peut te voler beaucoup de choses dans les rêves. Hitanareo rehefa anao io matory afaka misy mangalatra raha marobe mombanao ao. Possible misy zavatra hafa zany agnatin'igny torimaso agnatina nofy. C'est pourquoi quand tu fais des rêves, ne néglige pas ces rêves. Za te hiteny aminao isaky magnonofy aza atao tsinitsinina ny nofy. Pourquoi le roi Nabucodonosor va faire un rêve, il va oublier les rêves, mais il va exiger à ses magiciens de lui rappeler ses rêves. Ino vozonarena tonga ny Nebukadnezara tsy tsaroany nge nofinazy fa ny forceny mpimoasy jiaby tantanagna teo hoe tadidina nofiko. Mais toi quand tu rêves, tu te dis c'est un rêve seulement. Anao nefa ndraindray kofa magnonofy de nofy ririgna. Tu rêves la nuit. Magnonofy anao andro alina. Tu te réveilles le matin fatigué. Mitsangana anao mandraigny raraka. Tu as fait les chants toute la nuit. Tu as travaillé dans les dépôts toute la nuit. Tu te réveilles le matin fatigué. Un pasteur en Hollande, bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois l'église voulait monter, les gens se dispersaient. Amin'io fiangonana Hollande io isaky mba misandratra hono le fiangonana mba maromaro olo mirabarabaka fogna pino agnaty. Chaque fois isaky il va dire non. De ozy hoe moi je suis serviteur de Dieu. Za mpanampin'Andriamanitra. Je vais aller chercher Dieu. Andeha hitady an'Andriamanitra. Qu'est-ce qui se passe? Ino raha nitranga? Eh bien aimé, ry havanao. la nuit, tamin'ny alina Dieu va lui réveiller. Nampahafantatra anazy Andriamanitra. Il va lui montrer dans la vision. Natoron'Andriamanitra anazy tagnaty fahitana. Il va lui montrer un homme. Nahita olo izy tagnaty fahitana. Les gens qui déchargent les bateaux dans les ports. Olo midécharger sambo amina port. C'était lui le docker, c'est-à-dire il chargeait des marchandises sur son dos pour aller décharger. Dieu va lui dire c'est ça ta vie. C'est pourquoi tu ne peux pas progresser. Il s'est levé dans la prière. Il a prié. Il a prié. Et ces affaires-là ont cessé. Et l'église a prospéré. Bien aimé, la sorcellerie existe. Il y a beaucoup de personnes, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas aller loin. Parce qu'il y a des lois de la sorcellerie familiale qui pèsent sur leur vie. Vous êtes né dans une famille où la nuit on a dit qu'il n'y aura pas de riches dans cette famille. Aujourd'hui, il faut que ces lois tombent au nom de Jésus. Il y a des familles où on a décrété en disant que dans cette famille, il n'y aura pas de diplômés. C'est pourquoi même quand tu étudies, tu ne finis pas tes études, tu t'arrêtes en cours de chemin. Il faut que les lois de la sorcellerie tombent. Tu ne comprends pas. On te fait des propositions de mariage, ça s'arrête en cours de route. Réveille-toi. Vous pouvez aller déposer des dossiers.
Tu es intelligent que les autres. Anao olo farany mahay izy koa par rapport amin'olo Tu hafa. as l'expérience plus que les autres. Anao mahay asa iny mihoatra noho ny olo hafa. Mais quand c'est toi, on ne te prend jamais. Fa rehefa anao tsy voare mihitsy. C'est quoi ces problèmes? Fa inona? Ton visage ne plaît à personne. Hitanao itarenao io tsy mahafaly olo. Regarde, Jerevy tu es une fille. viavy anao ohatra. Tu es belle. Viavy tsara tarehy. Ce sont tes amis qui te disent que tu es belle. Namanao jiaby mivolagna tsara angany tia. Mais aucun homme qui peut te marier ne peut te trouver belle. Nefa tsy mba misy lalahy mba manambady anao mba mahita hoe tsara marina anao. Parce que tu portes en toi la masque de vieillesse, le masque de vieillesse. Satria misy zay tarehy magnotobavy zay ataon'ny mpamosavy reny. Je vais vous dire des choses vraies. Andeha hikoragna raha marina aminao za. Il y a des femmes, Misy vaiavy a même si elles mettent des parfums, na mba magnatao ranomanitra izy. mais les hommes la sentent toujours d'une mauvaise odeur. Fy lalahy mitandregna ananjy fofony kelika fô raha regny aminanjy. C'est-à-dire quelque part, Satria ambadimbadika agny a. on a appliqué quelque chose, excusez-moi, comme le caca sur ton corps et tu sens mauvais. Mais toi-même, tu ne sais pas que tu sens mauvais. Misy olo io zany amosavin'olo karaha sangatrany vava karaha maregny fofontay olo maregny ananjy. Anao nefa tsy maregny hoe fofontay le raha. Aujourd'hui, Androany comme Jaébé, il a dit, Seigneur, étends mes limites. araky ny volagniny Jabeza io hoe hitaro ny faritaniko, alalaho ny faritaniko. Pas de promotion. Satria nendray revagna tsy mba misy fisandratagna mihitsy fiainana. Tu trouves ça normal? Anao ve mahita hoe normal sa? Les gens avec qui vous avez commencé à vendre ensemble sur des tables, Misy olo niaraka taminao niainga. aujourd'hui, ils ont des magasins, Zao zany des lasa bâtiments. managna tragno vato, managna magasin. Mais toi, depuis que tu as commencé à mettre quelques fruits sur la table, tu es toujours là-bas, limité. Anao zany le mbola mametraka voantsoky na sakoagna mbola latabatra tsy mandroso mihitsy ndraikindraiky akondro lo azy ake satria anao limité. Pourquoi les autres avancent et toi, tu ne peux pas avancer? Fa magnino olo mandroso fa anao tsy mandroso? Mais c'est-à-dire, il y a quelque chose. Satria misy raha ao ry havana, misy kakongon-draha. Réveille-toi, mon frère. Mifoaza anao rahalahy. Réveille-toi, ma soeur. Mifoaza ranabave. Réveille-toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Misy raha tsy normal fa inagnanao io. Étends sur moi ta main protectrice. Engane ozy izy mba ho amiko le tagnanao hipiaro mahery. Quand la main de Dieu est sur toi, Rehefa aminao io tagnan'Andriamanitra, tu as la faveur de Dieu tonga dia mahita anao karazana fahitam-poteva amin'Andriamanitra et la faveur des hommes. ary fahitam-potia amin'olombelo. Mais pourquoi tu pries Dieu? Fa magnino moa anao olo mivavaka amin'Andriamanitra Tu io? ne peux pas voir la faveur des hommes. Nefa anao tsy mba mahita fotia amin'olo. Quand Dieu est pour toi, Rehefa miaraka aminao Andriamanitra, même le chef qui ne t'aimait pas, io sefo tsy tianao ampiasagna io, tu vas bénéficier de sa faveur. ho hitanao fa io mihitsy no ampahita fotianao. Parce que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Satria rehefa Andriamanitra miteny hoe ya, tsisy olo miteny hoe ehe. Mais pourquoi tu ne vois pas la faveur de Dieu? Fa magnino anao tsy mba mahita an'izay sitraka avy amin'Andriamanitra zay? Qui bloque la faveur de Dieu dans ta vie? Izovy mibloke sitraka avy amin'Andriamanitra aminao io. Jaébé savait que si la main de Dieu était sur lui, Satria ozy Jabeza hoe izy ko aminahy ozy tagnanao Zagnahary, rien ne sera contre lui. tsisy raha afaka manotro za eky. Parce que la Bible déclare, si Dieu est pour nous, Satria ozy Baiboly hoe raha Andriamanitra ny momba atsika, qui sera contre nous? iza no atotra atsika? Si vous lisez le livre de Néhémie, Raha vakinao bokyny Nehemia, la Bible dit ce jour-là, Néhémie n'avait pas mangé. satria ozy ny Baiboly hoe tamin'io andro io Nehemia tsy nisakafo mihitsy. Il avait un visage triste. Nahitagna tarehy endriky malahelo Nehemia. Comme la main de l'Éternel était sur lui, Fa rehefa teo amin'ny Nehemia ny tagnan'Andriamanitra, le roi va lui poser la question, Néhémie, qu'est-ce qui ne va pas? dia ozy ny mpanjaka tamin'ny Nehemia, Il raha va- gnino mo rô e? Il va dire au roi, Tonga dia niteny tamin'ny mpanjaka izy comment veux-tu que je sois en paix? hoe ahoana ny ahafahako hoe ilamigna amin'ny raha karaha Quand ty? la muraille de Jérusalem est détruite, Nefa ny fefin'ny tambony Jerusalema ravana. le roi va lui demander, qu'est-ce que tu veux? Dia ozy mpanjaka ino mo raha ilainao ngy aty? Alors que Néhémie n'avait pas droit, il était
là dans le palais royal, il devait travailler, il n'avait pas droit de retourner à Jérusalem. Hitanao tsara i Néhémia izy tonga tagnatin'ny tragnon'ny mpanjaka igny mpiasa izy tao hoe tsy afaka mandeha miboaka agny Jerusalema izy fa tokony mijanona eo ihany. Mais comme la main de l'Éternel était sur lui, Fa satria tamin'ny Néhémia ny tagna maherin'Andriamanitra, le roi va lui dire, je t'accorde les vacances. de ozy ny mpanjaka anao raha miako vakansely anao. Va, Mandiana, prends le temps que tu dois prendre. ino fotoagna karakory ilainao, alefanao zegny fotoagna ilainao Chose mandiana anao. impossible. Ny zavatra jiaby tsy possible amin'ny fiainantsika io a. C'est-à-dire quand la main de Dieu est sur toi, Fa rehefa aminao ny tagnan'Andriamanitra, ce qui était impossible devient ny possible. zavatra lazain'olo tsy possible io lasa possible aminao. C'est pourquoi tous les jours dans ta vie, demandez la main de l'Éternel. Isan'andro san'andro amin'ny fiainagnanao io angata foagna tagnan'Andriamanitra. Et le roi lui-même I mpanjaka io revany va lui écrire des lettres tsy maintsy nanoratra taratasy mihitsy pour asarana qu'il ino traverse les frontières. mba ahafahany Néhémia mandeha amin'ny tany jiaby tsisy sakatsakany. Même les forestiers vont lui dire, prends ce que tu veux prendre. Na mba zare libeniala ny volagna na maro mila kakazo alevo aminay eto. Même les anciens, Reo olona zegny fa olo be ny tanàgna. quand il est arrivé à Jérusalem, Rehefa tonga ta Jerusalema tao izy, même les anciens devaient l'écouter. ireo tangalamena jiaby reny itandregny azy. Des fois, on rencontre l'opposition dans l'église. Ndraindray ravagna anahy agnaty fiangonana karan'izao misy karazana fanoera. On est pasteur, Pasteur antegna, on dit aux gens, on va aller à gauche. misy olo teneninao hoe ndao tsika andeha ankavia. Il y en a qui disent, on ne va pas bouger. Fa oza tsisy mihetsika eto hoe. Il y en a qui disent, on va aller à droite. Ny sasany ndraiky miteny aleo ankavanagna Mais raha. quand la main de Dieu descend, Fa rehefa midina ny tanan'Andriamanitra, tous les hommes vont se plier. ny olo jiaby lasa magniky. Quand la main de Dieu est sur toi, Rehefa aminao tagnan'Andriamanitra, l'opposition se change en soumission. zay zavatra jiaby manohitra anao miondrika eo anatrehanao. Toute personne qui cherchera à s'élever contre toi Reo karazan'olona te hisandratra nefa manohitra anao, sera rabaissée. ho hitanao fa ho ampidin'Andriamanitra reo. Quand la main de Dieu est sur toi, Rehefa aminao tagnan'Andriamanitra, tes combats deviennent les combats de Dieu. io adinao io lasa adin'Andriamanitra. Quand la main de Dieu est sur toi, Rehefa aminao tagna maherin'Andriamanitra, Dieu te donne la direction. omen'Andriamanitra taridalagna anao. Il te donne les directives Atorony anao hoe akato mboagna, et il te montre ce que tu dois faire. ary atorony anao re tokony ataonao. Et c'est pourquoi tu as besoin de la main de Dieu ce soir. Zany ravagna ny ilagna hoe mila tagnan'Andriamanitra anao amin'ny fiainagnanao. Et la dernière requête, Iny zavatra nytenen'ny Jabeza farany, éloigne de moi le malheur et la souffrance. de ozy izy hoe ka arovanao amin'ny ratsy aho izy mba tsy hampahory ahy izany. Éloigne de moi le malheur et la souffrance. Arovanao amin'ny ratsy aho mba tsy hampahory ahy En izany. d'autres termes, dans d'autres versions, Jaébé est en train de demander la délivrance. Hitanao zany io amin'ny version baiboly hafa dia tegna hita mihitsy hoe Jabeza teo nangataka délivrance. Dans la prière de notre Père, Hitanao tsara le vavaka nampianarin'ny tompo. Jésus va dire à ses disciples, quand vous allez prier, Ozy Jesosy mantsy ny mpianatra hoe rehefa mivavaka nareo, demande à votre Père mangata amin'ny ray nareo hoe de vous délivrer du malin. afaho amin'ny ratsy izahay, De vous délivrer du malin. manafahanay amin'ny ratsy. Le malin, c'est qui? Le malin, c'est Satan. Izao moa i ratsy io devoly. Le malin, c'est qui? Le malin, ce sont les hommes méchants. Io riavagna re olo masiaka aminao reo. Le malin, c'est qui? C'est toute personne qui ne veut pas ton bonheur. Ireo le olo tsy mba tsy te hitanao mba ravoravo mba sambatra La ny fiainana. Bible déclare, Ozy baiboly hoe Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. io Andriamanitra miaraka amintsika io Andriamanitra mpanafaka. C'est ainsi que Dieu va écouter la prière de Jaébé et il va lui accorder ce qu'il a demandé. Dia jereo tsara ravagna fa nitandrignesan'Andriamanitra vavaka Jabeza ary dia nomen'Andriamanitra azy zay rehetra nangatahany. Ce soir, Androany hariva que notre Dieu, le Andriamanitra ivavahantsika dans son amour, amin'ny fitiavany atsika, dans sa miséricorde, hitanao ny amin'ny famondrampony, dans sa bonté, amin'ny fahatsarany rehetra, puisse t'écouter. iaino anao izy. Puisse t'écouter. Iaino anao za izy. Puisse t'écouter. Mitandregna anao Puisse izy. t'écouter. Miaino anao izy raha Que napaka. Dieu t'exauce. Amaly vavaka anao Que Andriamanitra. Dieu t'exauce. Agnome valim-bavaka Andriamanitra. Et la Bible déclare, Ozy baiboly hoe
quand Dieu a écouté la prière de Jaébé, rehefa nitandregny vavaky Jabez Andriamanitra, Jaébé était devenu l'homme le plus considéré de sa famille. lasa olo nasandratra indrindra tagnatin'ny famille-nazy Jabez ry avana. Là où tu manquais la considération, reçois la considération ce soir au nom de Jésus. Tsy haiko nataiza anao nambanimbaniga, ok anao manomboka androany membonahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ta situation passée faisait que tu ne sois pas considéré. Io zavatra nitranga taminao tamin'ny lasa io ohatra ny tehiteny zany hoe anao ne olo tsinitsininy. C'est toi le grand frère, mais tu n'as pas de mots à dire. Anao le talagn'olo nefa anao tsisy raha koragnina. C'est toi la grande sœur, tu n'as pas les mots à dire. Anao le vavy matoa fa tsisy apoaka. Quand tu veux ouvrir la bouche, Rehefa asaigny mivolagna vavanao iny ndraikindraiky, les gens commencent à se disperser. be miala tsy moramora olo ivolagna ndraiky kapokapoka. Tu veux dire quoi encore? Ino dikany magnany? Tu n'es pas important ici. Satria anao olo tsisy Tu n'es pas dikany. importante Tsisy ici. dikany io. Qu'est-ce que tu veux dire? Ino raha tiany volagnina? Quand tu parles, personne n'a envie de t'écouter. Zany indraindray zany anao iny mivolagny raha tsisy olo mba te hitandregny zany arô asa raha nagnino. C'est pourquoi il faut aimer les bénédictions de Zany l'Éternel. riavagna ilagna ny tsodranon''Andriamanitra io. Aime la bénédiction de Dieu. Aoka anao mba ho tia ny tsodrano avy amin'Andriamanitra. Parce, mon apôtre, Oui, oui. quand tu es béni, Hitanao rehefa voata olo araiky a, même quand tu souris, na mimoery anao, les gens tremblent. tonga mitrambolo. Tu fais quoi? Hoe ino Parce raha que tu es béni. satria anao olo voata. Parce que tu es béni. Anao rehefa voata a, Quand tu fais... na anao misatra fô. Qu'est-ce qu'il y a, mon apôtre? Ozy loha akory, amiagna ino anao? Ho avy aminao ane zany. Je vous dis sincèrement, Za tegna te hivolagna raha marigna aminareo a. la bénédiction fait du bien. Io fitahin'Andriamanitra io rô mahatsatsara e. C'est pourquoi ce n'est pas un hasard si on a décrété par l'homme de Dieu, par la vision que Dieu lui a donnée ce mois, c'est un mois de bénédiction. Hitanao zay mahatonga ity volagna ty a nampahafantarin'Andriamanitra ny mpanompony hoe volan'ny fitahina. Parce que la bénédiction changera les regards des hommes vis-à-vis de toi. Satria ny fitahin'Andriamanitra magnova fomba fijerin'olo anao io. Quand tu n'es pas béni, Hitanao rehefa tsy voatanao, même les beaux habits na mba hiakanjo tsara be ataonao io, ne vont pas t'aller. tsisy raha pare. Quand tu es béni, Rehefa voatany efa anao, même si tu mets les shirts, na mba magnatao sorte hely iny anao, même si tu mets un simple t-shirt, na mba t-shirt tsotsotra fo ataonao, tu sens l'odeur de la bénédiction. regninao mihitsy hoe misy fitahina eto zany a. Et tu es considéré. Tonga de omen'olo tombam-bidy ianao. Que Dieu bénisse sa parole. Andriamanitra ny tany teny. Est-ce qu'on peut s'élever pour Afaka prier? miara-mitsangana ve tsika ry avana hivavaka? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce soir? Ino raha nivolagnan'Andriamanitra taminao ny any ariva? Qu'est-ce que tu as reçu ce soir? Misy raha mba voarenao ve teto ny any ariva? Sache-le. Jaébé Jabeza était un homme comme toi. de mitovy aminao ihany izy, olo karaha Mais anao. sa prière Fa vavaka anazy a changé sa destinée. nagnova destiné-nazy. Ce soir, ta prière Androany ariva vavaka zay ataonao peut changer ta destinée. andeha agnova ho avinao. Que ta prière ce soir Mivavaka zay ataonao ny any ariva change ta destinée. andeha agnova fiafaran'ny fiainanao. Il était déterminé. Androany tena voafaritra mazava Il mihitsy, était déterminé. voafaritra mazava tsara. La Bible déclare quiconque se liguera contre toi Zay rehetra manotra anao ozy ny baiboly, tombera sous ton pouvoir. hidinao ambany fahefanao. Que la sorcellerie tombe sous ton pouvoir au nom de Jésus. Reo karazana famosavina rehetra ho rava no ny hery ao Que la anatinao pauvreté tombe sous ton pouvoir ny au nom de fanjana Jésus. rehetra rava no ny hery ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Que tes limites tombent ce soir au nom de Reo Jésus. karazana limity rehetra rava no any ariva amin'ny anaran'i Jesosy. Est-ce que tu peux commencer à prier? Afaka manomboka mba mivavaka ve anao? Est-ce que tu peux commencer à prier? Afaka manomboka mivavaka ve anao? Est-ce que tu peux commencer à Afaka prier? mivavaka ve zasy anao? La prière de Jaébé a changé sa destinée. Mivavaka Jabeza ndraiky nagnova ny fiainany. Dieu est le Dieu qui écoute les prières. Io Andriamanitra vavatsika io mitandregny vavaka Dieu olo est jiaby. le Dieu qui écoute les prières. Mitandregny vavaka Andriamanitra atsika. Demande la bénédiction à Dieu. Mangatany fitahin'Andriamanitra andro any Demande ariva. la bénédiction à Dieu. Mangatamba ho tahin'Andriamanitra
Demande la bénédiction à Dieu. 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 Écoute la prière de ta fille, Seigneur. Écoute la prière de ta fille, Seigneur. Agis ce soir pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui agit. Quand j'ai prêché, tu disais beaucoup de choses à Dieu. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé. Et cette parole c'était pour toi. Le Dieu de Jaébé n'a pas changé. Il est aussi ton Dieu. Va en paix. Et voir la main de Dieu agir sur ta vie. Aujourd'hui, Dieu a essuyé tes larmes. Merci Jésus. Merci Seigneur pour cette vie. Manifeste-toi. Ne sois pas distrait, mon frère. Ne sois pas distrait, ma soeur. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier ton Dieu. J'arrivais à formuler des requêtes. Toi aussi formule des requêtes. Reçois au nom de Jésus. Que le Dieu de faveur, que le Dieu de faveur t'accorde sa faveur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Sois touché par la puissance de Dieu. Que Dieu se manifeste dans ta vie. Que Dieu se manifeste dans ta vie. Que Dieu se manifeste dans ta vie. Sois libéré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Que les puissances maléfiques te quittent au nom de Jésus. Que l'onction divine touche ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons nos mains baissées, s'il vous plaît. Si tu fais les rêves la nuit, tu es avec une femme ou un homme, n'aie pas honte. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Ces choses-là amènent les blocages. Ces choses-là bloquent vos vies. C'est difficile de voir la prospérité. Nous allons prier pour ces premiers cas. Seigneur, tu es Dieu. Tu as dit, Seigneur. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est toi qui as institué le mariage. Père, dans le nom de Jésus, je viens briser la puissance de l'homme de nuit. Sors au nom de Jésus. Libère cette vie au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Libère. Libère. Tu n'as plus de pouvoir sur ce corps. Libère au nom de Jésus. Marie de nuit, va-t'en dans les lieux arides. Qui que tu sois, à ta autorité spirituelle, je te donne l'ordre de libérer cette vie
Oka wafakan fena Au tulti. nom de Jésus. Amne naran Jesus. Elle a droit à la délivrance. Oke non ruan en refana fan. Merci Seigneur. Sotarai. Femme de nuit, Rukarzina fana. je mets fin à tes œuvres. Ambarak van faran al Je mets fiasan. fin à tes œuvres. Faran al fiasan. Tu as longtemps agi dans cette vie. E fa ele non ne tamni fiena ni. Aujourd'hui, je mets fin à tes Anduani œuvres farana kom ne au nom naran de Jesus. Jésus. Amne naran Jesus. Parce que c'est un ordre. Sati beku. Jésus a dit, Us Jesus we. allez, Mandiana. chassez les démons. Ruan demonia. Que cette vie soit libérée. Anduani afakan fiena. Au nom de Jésus. Amne naran Que Jesus. cette vie soit libérée. Afakan fiena no. Au nom de Amne Jésus. naran Jesus. Seigneur, merci. Rayom sotrano. Que cette vie soit libérée. Afak tret fiena. Au nom de Jésus. Amne naran Jesus. Que cette vie soit libérée. Afakan fiena Au nom no. de Jésus. Amne naran Jesus. Que cette vie soit libérée au nom de Afakan Jésus. fiena no. Amne Que naran cette vie Jesus. soit libérée au nom de Jésus. Afakan fiena no. Sors, Yala. sors Va. et va-t'en. Mandiana. Plus bagage. Wet. Va-t'en dans les lieux arides au nom de Jésus. Yala mti fiena ntino amne naran. Marie de lui sort de ce corps. Mi va mti ultino. Sors de ce corps au nom de Jésus. Vai lo satana amne naran Jesus. Que le feu du Saint-Esprit Fanamasno. brûle tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps. Ruzavatra rats tatom tivatanti. Que ton esprit soit libéré Oka maintenant. wafakan fanano andruan. Tout ce qui tient ton esprit captif Ruzavatra na matran fanano. te quitte maintenant. Miala amno zany zao. Ce qui est lié à l'esprit, Ireo zavatra nahazo faka tato amin'ny fananao. ce qui bloque ton esprit Ireo zavatra manakana ny fananao pour que tu ne communiques pas avec Dieu. mba hahatonga anao tsy ho amin'ny fifandraisaka amin'Andriamanitra. Que ton esprit soit libéré maintenant. Afaka ny fananao zao. Que ton esprit soit libéré maintenant. Libre ny fananao zao. Que ton esprit soit libéré Aoka maintenant. ho afaka ianao zao. Oka ianao manomboka ahita. Commence à voir Ahita ianao. que les visions, Ireo karazana fahitana. que les visions, Ireo fahitana. que les visions, Fahitana. que les visions, Fahitana. que les visions, Fahitana. que les dons de vision Ireo zavatra ao anaty fahitana. se manifestent dans ta vie. Oka hetsika amin'ny Que fiainana. les écailles de tes yeux tombent. Ireo zavatra ratsy rehetra Que miala. Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Tompo hanokatra ny masom-pananao. Commence à voir. Manomboka ahita ianao. Commence à voir. Manomboka ahita ianao. Commence à voir. Ahita ianao. Commence à voir. Mahita. Commence à voir. Mahirata. Au nom de Jésus Amin'ny Christ. anaran'i Au Jesosy. nom de Jésus Amin'ny Christ. anaran'i Jesosy Merci Kristy. Seigneur. Saotra Sois libéré. oka ho afaka ianao. Sois libéré. Ne soyez pas distrait. Aza varinareo a. Continuez à prier. Oka ianao hivavaka hatrany. Il y a le feu du Saint-Esprit dans la salle. Ny anaran'i Jesosy miatsy eto ny herin'ny Il fanamasina. y a le feu du Saint-Esprit dans la salle. Mihetsika eto ny herin'ny fanamasina. Il y a le feu du Saint-Esprit dans l'église. Miala eto izy androany miasa. Dans ce temple, il y a le feu. Oka androany mandray afo. Tu es Dieu, Seigneur. Tompo, Je brise les pouvoirs des malédictions. ireo karazana ozona tamin'ity fiainany Je ity a, brise les pouvoirs des tapahako. malédictions. Tapahako ny ozona. Je brise les pouvoirs des malédictions. Tapahako reo ozona rehetra. Je brise les pouvoirs des Reo malédictions. herin'ny ozona tamin'ny Au fiainanao. nom de Amin'ny Jésus-Christ. anaran'i Jesosy. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Sotra Merci fanamasina. Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Sotra fanamasina. 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 Travaille dans son esprit. Travaille dans son corps. Oka hiasa amin'ity vatany Travaille dans tianao. tout son être. Miasa amin'izay rehetra Travaille momba azy. Saint-Esprit. Fanamasinao Travaille miasa. Saint-Esprit. Miasa fanamasina. Travaille Saint-Esprit. Miasa Sois fanamasina. libéré. Oka ho afaka Sois ianao. 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 libéré. Oka ho afaka Au ianao. nom de Jésus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amin'ny anaran'i Au nom Jesosy. de Jésus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Merci Seigneur.
Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Merci Seigneur. Sotra fanamas. Merci Seigneur. Sotra fanamas. Seigneur Dieu, Andriamanitra raio. ma main est trop courte pour sauver. Fohy loatra ny tanako ka tsy afaka Mais ta manao main fa ny tagnanao Andriamanitra peut toucher là où l'homme ne peut pas toucher. afaka mikasika an'ireo olona zay tsy voakasika. C'est ta main qui peut toucher là où l'homme ne peut pas toucher. Tagnanao Andriamanitra afaka mikasika zay tsy voakasika ny tagnan'olombelona. Que le feu pénètre. Reo Que le afon'Andriamanitra feu du Saint-Esprit pénètre. ny afon'ny fanamasina mikasika anao De la tête jusqu'aux pieds. avy any an-tapon-tokatra ny Que am-paladia. le feu du Saint-Esprit Ny commence à afon'ny brûler. fanamasina Commence à brûler maintenant. manomboka mirehitra amin'izao fotoana izao. Tu es brûlé. Mari de nous, tu es brûlé. May ianao Mari de Satana. nous, tu es brûlé. Fanahy ratsy Tu ne vas plus manambady. résister. May ianao. Sors, sors, Va, sors, va, sors, va, sors. va. Et va-t'en. Va-t'en Andiana anao, maintenant. va. Au nom de Sao Jésus. Jesosy amin'ny anaran'i Au Jesosy. nom de Jésus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Elle ne t'appartient pas. Tsy anao ntsony ty Satana. Elle appartient à Jésus. An Jesosy ty. Elle appartient à Jésus. An Jesosy ty olona Elle ty. appartient à Jésus. An Jesosy ty olona Elle ty. appartient à Jésus. An Jesosy ty olona Elle ty. appartient à Jésus. An Jesosy ty Elle vehivavy ty. appartient à Jésus. An Jesosy ty Elle vehivavy appartient ty. à Jésus. An Jesosy ty vehivavy ty. Cesse de pleurer. Que le Dieu Tout-Puissant Le Andriamanitra mahery essuie tes larmes. amafa ny ranomasina. Essuie tes larmes. Amafa ny Essuie ranomasina. tes larmes. Amafa ny ranomasina. Sois guéri. Oka ho sitrana ianao. Sois guéri. Oka ho sitrana ianao. Sois guéri. Sitrana. Sois guéri. Sitrana. Merci Seigneur pour cette Sotra ray. Merci Seigneur pour cette Sotra fanamasina. Je brise la malédiction. Tapako ny ozona rehetra. Je brise la malédiction. Teko ireo karazana ozona. Je brise la malédiction. Rava ny ozona. Que tes limites tombent. Ireo karazana limitinao rehetra miala. Que tes limites tombent. Rava ny limity. Tu peux faire le mouvement de sauter quelque chose. Fais le mouvement de sauter entre tes Alefanao pieds. manomboka mihetsika. Fais le mouvement. Ataovanao Fais karazana le mouvement mouvement. de sauter. Amen. Misaoty. Misaoty. Saute, Zay. saute. De la Zay. même manière que tu es en train de sauter, Zay. tu sautes les barrières. Amin'ny anao misaoty io Tu misy sautes les barrière barrières. ialanao. Tu sautes les barrières. Saute ny Tu barrière sautes io les anao zao. blocages. Tu Saute sautes anao. les limites. Miala Au amin'ny nom de limity. Jésus. Amin'ny Au nom anaran'i de Jesosy. Jésus. Ny anaran'i Jesosy. Au nom de Amin'ny Jésus. anaran'i Plus rien Jesosy. ne va te retenir. Tu es libéré. 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 Au nom de Jésus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Merci Seigneur. Misaotra ray. Merci Seigneur. Misaotra Andriamanitra. Merci Seigneur. Misaotra. Que les blocages tombent maintenant. Blocage rehetra miala. Prospère à tous égards. Oka ho Prospère à tous tahina amin'ny égards. lafiny rehetra ianao. Prospère à tous égards. Tahina amin'ny lafiny rehetra Que ianao. les chaînes de tes pieds Ireo karazana roso soient amin'ny coupées au nom tongotrao. de Jésus. Tapaka. Les chaînes de tes mains Ireo sainina amin'ny soient tagnanao. coupées au nom de Jésus. Tapaka. Tout ce qui bloquait ta Ireo visibilité, zavatra nanakana ny fenanao. tout ce qui bloquait ta vision, Ireo zavatra nanapaka ny fahitanao. soit brisé au nom de Oka Jésus. hiala zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy. Seigneur, Ray masinao. toi tu es capable de toucher. Ianao mahay mikasika olo. Toi tu es capable de toucher. Anao mahay mikasika. Touche au nom de Jésus. Kasio izy amin'ny anaran'i Jesosy. Nous allons prier. Ndao tsika hivavaka. Tu fais des rêves. Mety nagnonofy ianao. Et ces rêves-là, Io nofy io a. tu te retrouves comme un esclave. Nahitanao karaha ohatran'ny andevo regny mihitsy Tu fahitanao. travailles la nuit, mais la journée, tu ne travailles pas. Miasa anao amin'ny andro alina nefa amin'ny andro atoandro ianao tsisy asa atao aby. Tout ce que tu fais, rien ne réussit. Le zavatra nataonao jiaby karaha tsisy nety. Tu fais des rêves, on est en train de te poursuivre. Nagnonofy ianao ninjehin'olo. Lève les mains, on va. Asan-drato angeny tagnanao e. Seigneur, Ray eo. je combats au nom de Jésus. Miady zandroany amin'ny anaran'i Jesosy. Ceux qui combattent leur vie dans les rêves. Ireo zavatra miady aminao tao anaty nofy. Ceux qui combattent leur vie dans les rêves. Ireo zavatra miady amin'ny fiainanao agnaty Ceux nofy qui io. combattent leur vie dans les Io rêves. karazana ady ataonao amin'ny nofy io. Seigneur, maintenant, Androany ray eo. je t'en supplie, Miangavo za Andriamanitra. manifeste-toi. Oka mba hihetsika eto ianao. Mets fin à leur combat spirituel. Oka mba hifarana androany io ady io. Mets fin à leur combat Oka spirituel. hifarana io ady ara-panahy Mets olona fin io. à leur combat Mifarana io spirituel. amin'ny anaran'i Jesosy. Mets fin à leur Oka combat hifarana io spirituel. ady ara-panahy io. Dans le nom de Jésus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Bien-aimé dans le Seigneur, continue à prier.
mivavaha hatrany ianao. Continuez à prier. Mivavaha. Continuez à prier. Tohizo moa le vavaka e. Continuez à prier. Tohizo ny vavakao. Jaébé a prié le Seigneur. Ok ianao androany hivavaka Jaébé a amin'Andriamanitra. prié le Seigneur. Mivavaha. Mba hitadiavana rano na tomobile ne jere misy rano. Amin'ny devant ny tomobile misy rano. Bien-aimé, continuez à prier. Ndao zasy ianao hivavaka. Mivavaha. Aujourd'hui, Androany tu es venu tonga eto ianao pour que Dieu t'exauce mba hamaly vavakanao comme il a Andriamanitra. exaucé Jaébé. Salam namaliany vavaka ny Fais Jabez. tes requêtes. Ok ianao androany hivavaka. Demande à Dieu. Mangata amin'Andriamanitra. Demande à Dieu. Mangata amin'Andriamanitra. Demande à Dieu. Mangata amin'ny tompo. Parle à Dieu. Mitenena amin'Andriamanitra. Parle à Dieu. Miresà moa e. Parle à Dieu. Miresà ianao. Parle à Dieu. Miresà amin'Andriamanitra Parle ianao. à Dieu. Miresà amin'Andriamanitra. Parle à Dieu. Mitenena. Il est ton Dieu. Andriamanitra anao Il izy. est ton Dieu. Andriamanitra anao Il est io. ton Dieu. Andriamanitra Il anao est ton izy. Dieu. Andriamanitra anao izy. Aujourd'hui, Androany. tu dois sortir Mila mivoaka ianao. avec la bénédiction. Miaraka amin'ny fitahina. Aujourd'hui, Androany. tu dois sortir. Mila mivoaka Le ianao. Seigneur béni. Miaraka amin'ny fitahina C'est moi. ity volana ity. C'est un mois de la visitation. Volana mangina C'est un mois de bénédiction. volana itahina anao. Tu dois être béni. Ok ianao androany ho Tu dois tahina. être béni. Ok ianao androany ho tahina. Sors maintenant de la forêt. Voa ianao amin'ny ala be io. Sors là où on t'a bloqué. Miala amin'ny zavatra mibloke anao Sors io là où ianao. on t'a freiné. Voa atao ianao. Sors là où on t'a bloqué. Voa amin'ny zavatra mibloke anao io Sors là ianao. où on t'a Ok freiné. ianao androany mivoaka. Aujourd'hui, Ho androany. tu dois voir la main de Dieu Ok ianao androany ahita ny tagnan'Andriamanitra. intervenir dans ta vie. Zay hidina amin'ny fiainanao. Que la considération vienne. Ok ianao mba ho hajain'olo amizay. Que la considération Misy vienne. karazana fanajana manokana. Que la considération vienne. Tonga aminao io fanajana Que manokana la io e. considération vienne. Manomboka ho consideren'olona amizay ianao. Que la considération Ho vienne. considerena amizay ianao e. Que la considération Ho vienne. considerena amizay ianao manomboka Que la androany. considération vienne. Considerena amizay ianao. Seigneur Jésus, Andriamanitra o Jesosy eo. tu as dit à ton serviteur Moïse, Niteny tamin'ny mpanomponao Mosesy ianao indray andro hoe il a levé les bâtons sur les fleuves Nil. nisy fotoana nesoronao tao amin'ny rano Nily. La Bible me dit, Niteny tamiko ny Baiboly. tous les poissons qui étaient dans le fleuve Reo trondro rehetra tao amin'ny rano Nily sont morts. maty daholo. Parce que le fleuve Nil Satria io reny rano Nily io a s'est transformé en sang. niovaka raha regny mihitsy. La Bible me dit, Ozy Baiboly hoe tu as pris l'eau, nivavaka tamin'ny rano ianao mangala tu as rano. changé l'eau en vin. Ndana efa novagna ho divainy rano ndray andro. Et tu as dit, Ozynao tompo hoe tu as déclaré au vin, niteny tamin'ny rivotra ianao tu as dit, ceci est mon sang. hoe ity a de rako. La Bible me dit, Niteny amiko ny soratra masina. ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nandresy azy izy noho ny amin'ny rano Je zanak'ondry. prie Mivavaka aho. que cette eau ne soit plus l'eau, Ity rano ty androany tsy ho rano tsotra intsony. mais ton sang qui rachète, Fa ny ranao zay ton sang nividianana qui azy. libère. Le ranao zay Car la manafaka. Bible déclare, Satria ozy Baiboly hoe ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. nandresy azy izy noho ny amin'ny rano Jesosy Et Kristy. par ton sang, je proclame la victoire. Zay rano Jesosy zay androany nanonako fandresena. Par ton sang, je proclame la victoire Am'ty rano ty tompo manonona fandresena za. sur les œuvres des ténèbres. Que ta vie soit lavée. Miova ny fiainanao. Que ta vie soit lavée. Madio ny Que ta fiainanao. vie soit purifiée. Madio ny fiainanao. Vois le bonheur. Ok anao ahita ny fahatsaran'Andriamanitra Jésus. amin'ny anaran'i Jesosy. Vois le bonheur au nom de Jésus. Manomboka androany ianao ahita an'izay Que amin'ny le Dieu anaran'i Jesosy. Tout-Puissant Le Andriamanitra visite mahery vos vies. hikasika fiainanao. Que le Dieu Tout-Puissant Le Andriamanitra mahery visite vos vies. hiasa amin'ny fiainanao. Que le Dieu Tout-Puissant Le Andriamanitra mahery visite vos vies. hikasika Que le fiainanao. Dieu Tout-Puissant Le Andriamanitra visite mahery vos vies. hamangy fiainanao. Je proclame la victoire Manonona fandresena dans za le sang de Jésus. noho ny rano Jesosy. Proclame la victoire Tononoko ny dans le sang de fandresena Jésus. ny amin'ny Dans rano cette Jesosy. église, je Resy proclame la victoire manonona dans le sang fandresena de za Jésus. noho ny Dans herin'ny cette rano église, Jesosy. je proclame la victoire Tononoko ny dans le sang fandresena de Jésus. ao amin'ny rano Soyez Jesosy. Oka ho tahina ianao.
Que le sang de Jésus Rano Jesosy vous Kristy donne la victoire ampandresy anao sur les œuvres des ténèbres. amin'io asany Au nom maiziny io de Jésus, oka hiasa Jesosy soyez bénis. oka ho tahiny ianao Et soyez purifiés. oka adio Soyez ianao bénis. oka ho tahiny Et ianao soyez purifiés. oka adio ianao Soyez bénis. oka ho Et tahiny soyez ianao purifiés. oka adio Soyez ianao bénis. tahina Et soyez purifiés. madio Soyez bénis. tahina Et soyez purifiés. tahina Soyez bénis. oka ho Et tahina soyez purifiés. oka madio Au nom ianao de Jésus. adio ianao amin'ny Au nom anaran'i de Jesosy Jésus. amin'ny anaran'i Jesosy Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneur? afaka mitety tanana mafy ho an'ny tompo vezasy ianao Alléluia. Toy izao trano nytetanantsika. Nao zasy ianao hivavaka sanato ambony tagnanao anankiroa dia teneny misaotra Jesosy eo. Fa afaka. Tsy ho taky ny teo aloha intsony ny fiainako. Fa hahita zava-baovao zaho. Voatany ho avoko rehetra. Ny momba rehetra tompo. Mialo anaty limity. Mialo anaty blocage. Mialo anaty ny tsinotsinona. Mankany amin'ny voninahitra. Mpandresy aho. Tsy misy asany maizina intsony. Afaka mamatotra olom-baovao aho. Mandresy ny ara-panahiko. Mandresy ny ara-bolako. Mandresy aho na dia ao anaty nofy aza. Mpandresy aho. Satria manana an Jesosy. Misaotra tompo. Amin'ny anaran Jesosy. Amin'ny anaran Jesosy. Asio tia-tanana mafy ny tompo mahazo toerana zasenao. Alléluia. Teneny moramora amin'ny akaikinao vita eky zay hoe. Dia volagno zay igny rô tsy voatsotra hoe. Tsy maintsy misy raha hoe ambadika an'igny. Na zovy faly na zovy ravo tsy maintsy misy raha ambadika an'igny. Tsy hainiko tsara le ameninanao hoe. Hoisy zavatra mahagaga hitsanga amin'ny fiainanao io. Hoisy fitahina tsetreretigny hitsanga. Satria brisé ny limite rehetrarehetra teo. Tsy haiko raha mba inonao zany. Mba mila mino ianao riavagna rehefa agnatina fotoana ohatran'ireny. Mety misy ndraiky zao dia raha tsy manipiky taminahy aby rao i rano igny. Mety tsisy rano nipiky taminao fa fanatren'Andriamanitra raisinao teo. Fitahin'Andriamanitra le ho aminao mandrakizay. Ny tagnameran'Andriamanitra hiaro no avinao. Ampandresy anao Jesosy. Ataovy amenina mafy raha mba inonao zany. Alléluia. Amen. Dia mbola mamerina fisaorana zay apôtra. Saotra betsaka ny amin'ny famanginao ny fiangonana teto. Matsiaro votazy io na firaisany. Ary za dia tononoko na dia hatramin'izay tsy tonga teto androany ho tahina noho ny ty fotoana androany ty. Ireo zay nagnaraka ny direkta tahina amin'ny alalan'ity fotoana androany ty. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra apôtra, misaotra ny fiangonana zay taritinao. Misaotra ny vady aman-janakao, ny fiangonana Juna firaisany tamin'ny fandalovanao teto. Fa dia tena renay tokoa hoe niasa teto Andriamanitra. Na dia tsy hitany maso fa Andriamanitra afaka miasa amin'ny fomba tsy hita maso. Ahita ianao fa misy marary maro sitrana manomboka androany. Misy problème mivamy zay satria nisy voalina narognanao teo. Afaka izy igny androany hariva. Misy limity nitovy tamin'ny Jabeza teo fa potipotika sady rava. Raha mba anao zany ataovy amen na mafy. Amen. Izy manatsiaro voatahy androany hariva. Za moa dia mampirisika foana hoe ndaotsika mba foy zavatsoa ho an'izay nampianatra ny teny. Amen. Tsy mampertabo zany riavana. Antegna izy koa tsisy antegna midoko fô. Antegna koa izy koa tsy vogno antegna tsy magnano fô. Fa raha mba matsiaro ianao hoe nitahina ka misy zavatra azonao atao, mba manamboara anao karazana zavatsoa. Mandraisa fanatitra hoe tsika hisaorana an'Andriamanitra. Ny amin'ny fisiny zao lelan'Andriamanitra zao zay nivavaka ho antsika. Nizara teny nanome antsika fahalalana. Ndao tsika mba hanolotra ho an'izay manana ho za. Izy ka tsy manana anao za manamelo tena. Ohatra mbola tsy nomagna ianao aza magnandiso ny tenganao aby fa Jesosy zay nitsotra any teto androany hibaka amin'ny fiainanao. Ivavaka tsika eny amin'izay famafazana zay. Tompo voatahy ny fiangonana, voatahy tamin'ny alalan'ny teny, voatahy tamin'ny alalan'ny délivrance. Ka androany zay dada malala dia manolotra ny reto fanatitra reto mba ho voninahitra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia anaovantsika anazy vetivety mba tsy hanahirana alao agnaty valopo le izy.
izy karan'igny fogna ataontsika ao fa aza atao agnaty valopy ntsony mba atsy tsahiragna ntsony mpiandraikitra aveo magnala an'le valopy mba tonga dia zay foinao igny ataovy anatiny ao dia mba avy hatrany dia atolotra antsika ny lelan'Andriamanitra aveo. Natoky anao teo ambiny fiainako, nasenao ay fa tsara loatianao, isaky ny miaina Jesosy io iraiko ny hatsaranao, miazakazaka manotrona, miazakazaka manotrona ny hatsaranao Tompo, 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 Nyamiku Mpianaku Ansako manutu Yazakazaka manutunai Yatsara Avesikanyan Yazakazaka manutunai Yatsara now Tompo, Yazakazaka manutunai Nyam kutututupo down to cool down a cool umepala Ansako Tiana kure Yazakazaka manutunai Yatsara now Tompo, Tukianao tuamini fiainaku, Nasenao ay fa tsara loatianao, isaky ny miaina Jesosio iraiko ny hasara, Jesosio iraiko ny hasara, Jesosio iraiko ny hasara, Jesosio iraiko ny hasara. Amen. Androany hariva zay apôtre dia tsy mitsahatra zay mba manolotra ny reto famafazagna reto ho amin'ny ministère mpanomponao raiso fa vokatry ny fo ary mino zao fa tsisy monomonona magnaraka nyty fa fifaliana firavoravoana manjary asandry tahin'Andriamanitra tompoko atolotra anay ho anao izy ty apôtre tahin'ny tompo manokana ya satria moa efa mialina ny andro dia ho an'izay mila boky aveo misy boky ao amidy ho an'izay mbola tsy nahazo an'iregny bokytsika regny misy an'le hoe vaincre l'impossible, mandrisy ny impossible izy amin'ny teny malagasy, misy an'le hoe la route vers la grandeur na hoe lalina mankany amin'ny fahalebiazana, misy koa le hoe fivoarana raha-panahy be da be ny boky eo azonao jifaina, misy koa le hoe le secret de business afaka manjifa an'le boky ianao ho an'izay mila naliana amin'izany. Vavakantsika ny misaotra betsaka anao nahatratra amin'ny farany ankasitrana ny fandavan-tegnantsika tsiraikiraiky nanotrona nyty fotoanandroany ity tompony hitahy anao ihany koa miaraka hivavakantsika hisaotra an'Andriamanitra. Misaotra tompony amin'ny fatanterahany ity fotoanandroany ity makasitraka ny amin'ny fahalebiazanao sy ny herinao zay narotsaka ao teto voatany fiangonany voatany fotoana mandresy ihany koa tompo reo zay tonga teto hovalianao mihoatra tompo ny fanetrentenany tsiraray avy ho tahinao koa ny lehilan'Andriamanitra zay namangy anay teto dia tsisy zany fa i apôtre Rodolphe
voatay ihany koa zay rehetra nanaraka ny direkta amin'ny anaran'i Jesosy. Ho farana antsika ny fotoana amin'ilay vavaka nampianaran'ny tompo manao hoe Renao zay ny an-danitra ho masinany ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ny tian-tany ho tahaka ny any an-danitra, omeo anay an'io zay nasaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Teneno amin'ilay olona akaikinao hoe manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. Tainy tompo daholo mahomby azy antsika rehetra.